eny ary tompolasy tompovavy tafiaraka indray tsika amin'ny ity androny alatsinainy fa 17 ny volana oktobra taona 2024 sy roa arivo ity atolotra ny arabo atsika rehetra na eto Madagasikara eny ampitan-dranomasina ihany koa manjo tsy tapaka izay etsika ara-pandanjalanjana tena zato isan-jato izay alatsinainy indray ny andro mazava ho azy moa fa zato isan-jato fanatanjahantena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny sehatra eto anatiny ihany koa no arahantsika amin'izao aliny alatsinainy izao. Oresantsika eo anatin'izany ny sehatra ho an'ny taranja fototra atletisme izay tsika teto Madagasikara nampiatrano azy ity teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny etsikilan'izay ihany koa ny fananana eo anivon'ny basketball ho an'ny fedina tompon-dakan'i Madagasikara izay nanomboka tamin'ny asabotsy lasa teo ary tsy tsahatra moa raha tsy amin'ny alahady ho avy izao izy ity. Ny aiady kickboxing ihany koa etsikilan'izay dia mitondra faneva avo ao anatin'ny fampivoarana sy ny fijerena ihany koa itony tontolo anisan'ny andrarezina eo amin'ny fiarovana vonina pirenena itony satria dia fantatsika mazava tsara fa efa nanana izay anarana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay tsika tamin'ny alalan'ny lavakely Zafy Mariano sy Razanabahoaka Faratina tamin'ny taona 2012 sy 2000. Ny etsikilan'izay ny manodidina ny sehatra ho an'ny iraisam-pirenena izany hoe ifaneva ima eo amin'ny sehatra ny kitra dia fantatsika mazava tsara fa ny ampitan-dranomasina any izy izay mivoy ny kitra ary manandratra avy ihany koa ny fahaizantsika eto Madagasikara ity sehatra ho an'ny kitra ity eo amin'ny iraisam-pirenena io zay fa tsy mibary akoriny izay efa zatra reso ny rehetra atao anatin'izay rehetrarehetra izay no nasako anao arany amin'izao aliny alatsinainy izao mahareta hatramin'ny farany tompoko lasy tompoko vavy. Oresantsika voalohany ara ny makasika ny taranja fototra atletisme betsaka ny mpandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity ary mahavelombolo raha toka manana solofodimbiny alitsika eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay saika namakivaky ny teto analamanga tamin'ny akapobeany ity azakazaka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity ary dia nompivorontsika teto Madagasikara fa dia isika avokoa no nandrombaka ny medaly volamena sy ny amboara rehetra natao amin'ny paralympique izany na teo amin'ny reo olona manana talenta amin'izay azakazaka amin'ny lavitrezaka izay. Ho fianotsika eo anatin'ity fanadidina ity arany ny makasika izany. Tamin'ny fitora maraina nanomboka ny azakazaka teto Analakely mizara telo mazava tsara ny sokajina azakazaka ny marathon izay mirefy 2:70 faingo 5:60 kilometatra ny foule ekolo sy ny andirun mirefy 10 kilometatra ray faingo 10 kilometatra kosa ho an'ny marathons izay natokana ho an'ny rehetra tsy ankanavaka. Ny sokajina azakazaka foule sy andirun no nanokatra ny azakazaka androany mandinina ny ora ray amin'ny ankabeny no nanaovany ireo mpiazakazaka izany. Mahafinaritra mitaiza vatana dia mba manao mandray anjara tena tsy hitako tsony ny chrono fahasalamana aloha mba manao sport dia milay be tsy tatry ny aretina. Ny azakazaka mahafinaritra fa lefa manana zany tsy misy lefa miandry ny antsasadalana ny Cameroun taiza vatana zay fa mpanao fitazaim-batana tako ny raisy fefany teo. Amin'ny parcours zany tena nahafinaritra ny raha vita moa ampy tsara dia natonga nanandray anjara mba fanatanjahantena aloha le izy dia mba miazakazaka ohatrany rehetrarehetra satria ilaina le miazakazaka no efa motro zao isa-taona ihany dia nahafinaritra le izy. 45 minutes mahery teo zao nanaovana le izy fa izy moa zany tsy dia tena hoe fotoana antany teo ihany le fotoana fa le mba manalaza izay mba tanjona le izy. Fa isan'ny nampiavaka ity andiany fainina ambin'ny folo amin'ny marathon international de Tana ity ihany koa ny fahavitrihan'ireo mpiazakazaka vahiny tamin'ny fandraisana anjara. Oui, je suis très satisfait avec la façon qu'on a organisé les marathons, mais c'est un grand honneur parce que c'est un marathon comme ça, je n'attendais pas si tous les 5 km il y a l'eau. Et j'ai vécu ça, de tous 5 km il y a le lot pour nous remonter et j'admire, c'est un bon marathon et je félicite les gens qui ont participé dans les marathons. J'ai déjà participé, mon premier marathon j'ai fait à l'île de la Réunion et j'ai fait second là-bas avec un meilleur temps de 43. Mais ici, le marathon c'est pareil comme à l'île de la Réunion, et seulement ici c'est plus meilleur que moi parce que
à l'île de la Réunion, j'ai tourné un parcours de 7 km. On tourne en place. Mais ici, on visite la ville en même temps. Et en même temps, on découvre les nouvelles choses. Et le parcours tourne toujours. Et c'est pour ça que je suis fier. Fier pour les Malgaches, un joli marathon. Je suis très fier. On était 2 personnes. On était moi avec mon copain. On a couru 10 km. Mais il est un petit peu difficile au commencement parce qu'il y avait la monte, un petit peu la monte. Mais après ça déboule bien. Mais c'est pas toute la course que tu crois que tu arrives premier. Mais l'important c'est qu'on avait invité et on avait fini la course. Mais très content. Oui, on est vraiment satisfait avec la course, l'organisation, avec le déroulement de la course. On est très content. Hein? Mais on est content aussi qu'on est dans les premiers 10 ou 15 personnes. Maro azy ireo mpandray anjara vahiny noromban'ny malagasy avokoa ny amboara rehetra teo amin'ireo sokajina zakazaka rehetra. Fiomanana no atao betsaka raha ny fanazavana ireo naharesy tamin'izany. Ny fahitako an'ilay hazakazaka aloha zany hoe azo lazaina hoe somary mivoatra kely ny organisation zany tamin'ity saison ity nohatrany tamin'ny herintaona. Dia mahafinaritra izy amin'ny ankapobeny. Raha tokony hotohizana zany ny fanatsarana eo amin'ilay resaka circulation zany atao angamba tokony hoe atao mialoha publicité an'ilay circulation zany mba ahafahan'ny olona mandrindra tsara ny zavatra tokony ataony ny an-dalana. Fa ny atleta moa efa fahazarana le hoe manao atletisme dia ezako nanao entraînement tsara zany mba ahafahana mandresy ny adversaire. Nanaovako ny 40 km 195 androany zany adiny roa sasany. Na dia hoe ratsiratsy ary performance zany dia eo ihany le hafanana zany somary ny ady amin'ny hafanana ny atleta malagasy. Fiomanana zany mitovy nisa-taona ihany fa saotra betsaka vima ihany nanampy ny fanohanana ny atleta zany teo amin'ny préparation izay nahafahana nanotrina ny compétition izay natao androany. Amin'ny ankabeny nizotra ampilamena ny andiany faha 40 ny marathon international de Tana. Nariva kosa ny nanomboka ny fizarana ny amboara tamin'izany. Afapo na ny mpiazakazaka na ny mpikarakara fa indrindra ireo nanotrina. Fa eo amin'ny tontolo ny baolina kitra kosa indray anisan'ny manandratra avo sy manome ny traikefa feno faneva ima any ampitan-dranomasina any. Manana ny rakitsara izay nalefa ny taty amin'ny Kolo TV FM ary mahavelombolo raha toa ka misy malagasy manandratra avo itony kitra eto Madagasikara itony maninona marina moa raha atsona izy ireny andeha andrafitra ny ekipam-pirenena raha-pitso rafakapitso ohatra izay eritreretina izay satria dia manana ny fijery eo amin'ny sehatra resa-pirenena izy amin'izao fotoana izao. Ho fenotsika amin'ity fanadidina ety arany ny resadresaka izay nifanaovana tamin'ny faneva ima. Andriatsima faneva ima andrareziny ny baolina kitra malagasy sy ny sehatra resa-pirenena efa 10 taona zao noho ny lalaovany tao anatin'ny FC Sousou ary anisan'ny manandratra avo ny voninahim-pirenena sy ny mamalagasy azy izy ao anatin' izay nisy ny resaka nifanaovana tamin'ny alalan'ny Skype. Fanomeravantsika rehetrarehetra ny tanindrazana mijery ny Kolo TV. Faneva ima mpilalao mpilalavanahitra aty amin'ny Ligue 2 aty a France 2 taona manambady manjanaka roalahy. Mba faneva zany dia mpilalao baolina kitra tao Madagasikara. Iosika fotony no club ako farany tao Madagasikara. Dia zao mila ravanahitra aty a France zao amin'izao fotoana zao. Tamin'ny fito sy arivo ny tao Madagasikara dia efa 10 taona eo zay nahatongavako teto à la France. Ny tombony no an'ny mpilalao aty zany moramora kokoa no ifindranao club ngezangeza noho ny raha ohatra tsy raisiko fotsiny eo alariny ao zany ohatra satria eo no akaiky indrindra atsika. Moramora kokoa zany nifindray ny mpilalao anankiray raha milalao aty amin'ny Diasy izy na manao any amin'ny CFA 2 izy na milalao amin'ny CFA izy ifindrany amin'ny grand club aray raha eto France izy milalao satria betsaka ireo mpanaramaso zay eny amin'ny tsisitsisy nikanjo eny isaky herinandro
dia moramora kokoa ny mpilalao anankiray no mifindra any amin'ny club any amin'ny cluba ngezangeza zay zany ny avantage après ny avantage ny baolina nge mitovy foana na aty à la Réunion na any à France na any à Suisse na any Thaïlande na naiza mitovy foana ny baolina zany fa miankina mpilalao ihany zany mahatonga ny baolina avelanao tsy avelanao dia afaka ataonao tsara no afaka makany amin'ny grand club rehefa raha miezaka mafy ianao dia afaka ataonao tsara misondratra tsikelikely ahafahanao milalao mitanjo ny mpilalao rehetrarehetra moa zany zay tonga eto France nge dia ilalao amin'ny Ligue 1 tsy ilalao moa zany fa hijanona anao carrière amin'ny Ligue 1 afaka milalao daholo tsy minengera afaka milalao amin'ny Ligue 1 daholo fa nitanjona aminazy zany nitanjona dia nijanona Ligue 1 efa lehibehibe ngamba za tsy haiko mety efa 17 taona tany efa misy an'izany hoe Atsesaya zany na tak zany tamin'izany mpitondra ankizy makaty France ny ankizy kely ny mety ny tamin'izany fa tsy ankizy mitovy taona taminay ka raha ohatra hoe ankizy kely ny mety ny tamin'izany ny ankizy kely 20 taona sa 30 taona tsy haiko tamin'izany andro zany fa tsy manam-bola ino moa manam-bola ave moa tsy mety tsy nanao baolina raha mety raha manam-bola fa ny lavitra zany tao an-tsaiko hoe andeha hanao baolina afahako manafitra ny fianakaviako satria nitanjoko nge andeha hanao baolina tao alarenao tsy nakaty à France fa zany hoe nanambitana dia le olona nakana tao alarenao to nakaty à France fa raha nitanjoko manokana dia andeha hanao baolina alarenao anafitra ny fianakaviako satria sahirana mahafinaritra anahy fotsiny dia manomboka fantatry ny vahiny hoe misy joueur afaka jerena any Madagasikara satria maromaro zay zahay zao ny eto France afa-tsy tena Vatsibolida Pascal misy koa reo gasy zay tiaraka tatia dia mahafaly anahy fotsiny hoe fa mba mifantatry ny olona zany tsika gasy eto amin'ny sehatry ny baolina eto France dia zay fotsiny mahafinaritra anahy hoe efa manomboka fantatry ny olona mety misy zavatra afaka atao zany ny arina any satria mifantatry ny olona mety efa ho avokoa nireo recruter jery mpilalao atsika satria miankina amin'izay zavatra zay ihany satria raha manomboka fantatry ny olona dia mety mba liana koa izy mba tia hijery zavatra ny Madagasikara dia mety mba miova amin'ny zavatra fantany baolina kitra malagasy ngamba ny tiako tenena ataoko hoe mila ezaka zany satria efa ela marina zay teneninao zay hoe efa ela no nahitako ny baolina kitra malagasy raha tao amin'ny équipe nationale fotsiny ngamba ny teneny dia ataoko hoe efa teo amin'ny 10 taona mahery teo zany tao dia ny tiako tenena mila ezaka ahoana moa mila miezaka zany surtout mpilalao dia ny mpitantana ihany koa mila miezaka ny zavatra afaka ataotsika malagasy ngamba ahafahantsika mandeha dia mandefa mpilalao aty reo mpilalao mahay ao Madagasikara alefa makaty à France na aty Europa alefa zany zareo maka expérience satria raha malala nge ao Madagasikara nge misy ekipa anankitelo efatra matanjaka fakasitrahana no atolotra ny Andriatsimo Faneva Ima tamin'ny resaka zay nifanaovana anazy mivantana tao anatiny ireny momba ny kitra eran-tany sy ny eto Madagasikara ireny. Fa eo amin'ny tontolo ny basketball kosa indray ho an'ny fedinan'ny tompon-dakany Madagasikara ho an'ny taranja lasovavy ny akatsehatra tetsy amin'ny lapa fanatanjahantena tetsy mamasina ity fanana anisan'ny goavana ity fantatra tao anatin'izany moa fa ireo saika sangany eto analamanga amin'ny akapobeany sy ny faritry boeny ko dia saika nitondra izay fandresena izay tao anatin'ny fifantsanana voalohany antenena sinoana fa mbola itohy amin'ity androny anio ity mandrapatonga ny alahady nanaovana ity fananana ity etsy amin'ny lapa fanatanjahantena mahavelombolo raha ny fanazavany tompona ndraikitra indrindra moa fa tenenivon'ny fédération malagasy satria dia efa manana fahaiza-manao tokoa isika ao anatiny izany raha tsy misy ny fivana dia ampiatrano sehatra lehibe ihany koa ny tontolo ny basketball eto Madagasikara ho fianotsika ao anatin'ny fanadihadiana ary izay resaka izay.
tamin'ny farany herinandro teo rehefa nanomboka ny fiadinan'ny tompon-dakany Madagasikara ao an'ny taranja basketball ao anatin'ny A1A ary isaky efa misongadina avokoa ireo ekipa heverina fa goavana ao anatin'ny lehilahy anisan'izany ny ASBBC avany Boen sy ny GNVB avany Vakinakarat. Eo amin'ny vehivavy kosa indray dia ny Imbituel sy ny Fandrefiala kosa no mitarika eo amin'ny larana voalohany sy ny faharoa amin'izay misongadina atao anatiny ny farany herinandro iny. Raha ny fionana teo amin'ny Askuta sy ny GNBC Vakinakarat izay nandresy ny ekipa natsinanana tamin'ny saraka amin'ny 20-20 atao anatin'ity fananana ity dia tsy nahovoka firy ny CSBBC izay ny fanandrina tamin'ny Sebam izay niondrika tamin'ny 20-20 afabela tanteraka nanolonan'ny GEA avy amin'ny Vakinakarat kosa ny Imbituel avy eto Analamanga izay raraka tamin'ny lalao manasa-dalina tamin'ny fiadinan'ny Coupe de la Ligue tany amin'ny faritra Diana tao anatin'ny dingana voalohany tao amin'ny fiadinan'ny tompon-daka Pirenena izay nisarahan'ny rotota tamin'ny 7-70 no 4-20. Mazava zany aloha hatreto ny lalan'ny Imbituel tamin'ny fandreseny any GEA avany Vakinakarat iny. Tao anatin'ny andro faharoa kosa indray ny Kosfana nilika ny USF Matsiatra ambony tamin'ny 20 no 70. Fandrefiala dia alavon'ny TTS avany Moromani tamin'ny saraka amin'ny 20-20. JBC avany Atsimo andrefana kosa indray dia niondrika mazava teo anatrehan'ny Cosmos Diana tamin'ny saraka amin'ny 20 no 70. Itoeraka izany ity fananana ity satria dia ho fantatra fa amin'ny alahady avy izao no anaovana ny lalao famaranana rehetra eo anatin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Madagasikara ao anatin'ny A1A. Raha ny filarana ankapobeny vonjomaiky aloha hatreto an'ny vehivavy ao anatin'ny vondrona A Imbituel nandresy in-4 eo amin'ny larana faharoa kosa ny ahitana ny GEA avany Vakinakarat nandresy in-3 ny larana fahatelo ny JSB izay nandresy in-2 ary eo amin'ny larana faha-4 kosa ny ASA izay nandresy in-3 mandeha ao anatin'ny vondrona be kosa indray ny fanina nandresy in-5 raha toka mipetraka eo amin'ny larana faharoa ny CRJS ary any amin'ny larana fahatelo no ahitana ny Tamafi izay nandresy in-2 ny larana faha-4 no ahitana ny FBC izay tsy manana isa ary any amin'ny larana farany no ahitana ny GC Aisa BFT izay fantatra fa forfait tao anatin'ity fananana ity. Tsara mampafantatra fa nomboka raha-pitso ihany koa ny fanofanana ho an'ny commissaire Omats ka ifarana izany amin'ny asabotsy 12 ny volana Oktobra ity izay anaovana ihany koa ny fifitsam-pahaizana ho an'ny mpiofana izay rehetrarehetra izay dia ao anatin'ny tontolon'ny basketball eto anatin'ny sy ao anatin'ny sehatra raisam-pirenena avokoa. Fa eo amin'ny Ayad kickboxing kosa indray dia teny amin'ny kianjana Mboanjo be teny Andoran'ny Fotsiteny nanatotsana azy ity na velombolo satria dia be dia be ireo mpandray anjara tao anatin'ny izy ity ary tao anatin'izay ny fitiliana indray hoe iza indray ny solo an'ireo anarana zay voalazako tetsy aloha ireto satria dia fantatritsika fa tamin'ny titoana 2024 ity tsika tokony atrika ny fifananana teo amin'ny sehatra raisam-pirenena taty amin'ny faritra Afrika nefa tsy nandeha isika tao anatin'izay rehetrarehetra izay ny antony dia fanomana tena tanteraka amin'ny taona 2024 io antenana sinona zany fa hitondra avy indray ny fanevam-pirenena solon-tenantsika eto Madagasikara amin'izay Ayad kickboxing zay nampalaza antsika hatramin'izay ka hatramin'izao antenana sinona fa tsy ho lefy ny laza Madagasikara eo anatin'izay sehatra raisam-pirenena amin'ny itony Ayad itony fenotsika eo anatin'ity fanadidina ity ny mahakasika ny Ayad kickboxing. Efa tototsa avokoa ny fananana teny anivon'ny section natao anatin'ny faritra Analamanga eo amin'ny Ayad kickboxing atoraka zany ny apahany tao anatin'ny nivon'ny fankalazana teny anivon'ny club misy ny hetsika lehibe zay nokarakarana tany amin'ny faritra Atsimondrano iny teny Amboanjo be Andorany fotsiny nanatotsana azy ity ny faran'ny herinandro lasa teo betsaka ny fananana no natao tao anatin'ny izany ary saika nandray anjara tao avokoa ny sokajin-danja rehetra misy ao anatin'izay Ayad kickboxing izay mba ho fampivoarana itony Ayad mametraka ny tolotsara eo amin'ny raisam-pirenena ity maro dia maro araka izany ny fatena natao anatin'ireo club nandray anjara atao amin'izao hetsika lehibe anisan'ny goavana tao amin'ity faritra Atsimondrano ity inona ny tanjona tamin'ity hetsika ity ary aiza ho aiza ihany koa ny fijerena ifotony itony taniketsa ny kickboxing eto Madagasikara ity. Hetsika izay ara-panatanjahantena maromaro foot kickboxing ny pétanque basket ny fitiavana manokana ireo raha kickboxing ny hitantsika atoriana dia satria eto amin'ny tanàna misy anay eto Amboanjo be dia misy club
ndraiky atan'ny orinasa apetranazy ato anatin'ny orinasa zany fidina manokana koa ny kickboxing satria hita ny vokatra izay iarahantsika mialala fifananana eran-tany dia manana ny anjara toerana kickboxing malagasy zany zay miarahana miasa tamin'ny fédération satria manana club ana kickboxing ny orinasa zany zay ny tena antony manana club ana kickboxing tsika dia hitazany amin'ny tanora moa zany tena ampitana ny hafatra mankany amin'ny tanora fa ilaina ny fanatanjahantena ahafahana entina mandray anjara amin'ny fampandrosoana tena manokana sy ny fiarahamonina. Raha nivokatra tamin'ity fanana teny Amboanjo be Andorana fotsy ity dia saky nanjakan'ny kluban'ny Scorpion ny amboara rehetra sy ny medaly volamena tao anatin'izay fanana izay satria dia mpikatroka 12 no nentin'izy ireo niatrika ny fifanana ary nandray anjara tao avokoa ny satsokadin-danja rehetra tao anatiny izany. Ny roa tamin'izy ireo dia nandresy tany Parkao, ny 13 kosa dia nibatany fandresena tamin'ny isan'ny isa izay azon'izy ireo. Mazava zany fa 100 isanjato no vokatra azon'ny Scorpion tamin'ity indray mitoraka ity. Raha nivokatra tao anatin'izay fananana izay fi Scorpion nandavo mazava ny Arnaud avy amin'ny Espoir, no Scorpion nanilika ny Ismaël avy amin'ny Espoir, ery Scorpion nivoaka mazava nanolona ny Kelly avy amin'ny Super Eagles. Julio anisan'ny andrarezina ao anatin'ity zandrikely ny kickboxing ity avy amin'ny Scorpion any dia nandavo any Stewart avy amin'ny Tigers. No Scorpion dia nivoaka ho mpandresy nanolona ny Jeremy avy amin'ny AKC. Mejaso Super Eagles nanilika ny Angelo avy amin'ny EKB. Joe Tigers dia nivoaka ho mpandresy tena nanolona ny Edi avy amin'ny CKTS. Tok CKTS nandavo ny laza avy amin'ny Scorpion. Tok CKTS nandavo mazava ny laza avy amin'ny Espoir. David avy amin'ny Espoir kosa dia nanilika mazava ny Tsilo avy amin'ny Super Eagles. Zava-dehibe itony fifananana eny anivon'ny club itony ary amin'ny 7 ny volana Novambra ho avy izao no anaovana ny lalao famaranana rehetra eo amin'ny taranja baolina kitra sy ny basketball ary ity ayady kickboxing izay mampalaza ny fatra atsimondrano ity. Ezahana ho izy ireo no hitazana ny tanora ao anatiny izay sehatry ny fanatanjahantena izay. Fa eo amin'ny tontolo ny baolina lavalava kosa indray fantatra zany zao ny tetiandro rehetra anaovana fifidianana eny anivon'ny section ny ligue ary fédération amin'izao fotoana izao. Raha ny eto Analamanga aloha amin'ny ankapobeny dia 7 ny volana oktobra ho avy ity no anaovana izany eto Analamanga no anatanterahana izany. Misy platsaka hofidiana maromaro anatin'ny izany ary ny section efatra ihany koa tsy maintsy totosana amin'ny 7 ny volana oktobra ho avy ity. Ny 12 ny volana oktobra kosa no anaovana ny fanana anatin'ny ligue partra rehetra manerana Madagasikara ihany koa. Ny tety andro farany ho an'ny fédération no andrasan'ny rehetra fa tsy tokony atao ampimamba ho ny rehetra ary malasa ny saina maneritreritra amin'izao fotoana izao hoe maninona lay vola ray tapitrisa ariary na le 5 millions de francs no tsy atao mangarara ny fitantanana azy ity. Misy ve ny antoka manokana ataon'ny fédération sy ny ekipany amin'ny hoe famerenana ireo vola ireo raha toa ka misy ny tsy fahalanina ao anatin'izany fa maninona ihany koa ny karamaina ny mpikarakara ny fifidianana salosa manendry izay olona ho amin'ny solotena ny kandida isatsokajiny dia mazava ny fitantanana anatin'izany fa tsy anaovana mpimamba hoe tsy maintsy mandao vola be ohatr' zao ny platsaka fidiana. Mbola tsy nisy aloha zany hatramin'izay ka hatramin'izao fity zany lasa fitadiavam-bola ty tontolo ny bola lavalava izay marary tanteraka ao anatin'izany ka izay no anaovana ny fifidianana anisan'ny mahery vaika sy hitondra fiovapenitra enjana eto amin'ny tany sy ny firenena ao anatin'ny fitantanana eny anivon'ny section sy ligue ary fédération ao anatin'izany dia efa betsaka moa ireo izay irotsaka sy mangetaeta ny hitondra izay fampandrosoana izany. Anisan'izany Rakotomanga Santoni Ismaël izay anisan'ny nanandratra avo ny voninahim-pirenena tamin'ny fotoanandro tao anatin'ny 15 makety Madagasikara izy afa mampifana ihany koa ireo mpiatroko anatin'ny tontolon'ny bola lavalava. Inona moa ny olana tsy ametrahana azy eo amin'izay tontolo ho an'ny fitantanana fédération zay tena tsy po any manam-panahy izany rehetrarehetra izany fa ny fanadihadiana mahakasika izay no amianotsika azy. Efa mipetrapetraka daholo ny stratégie rehetra reo ny entana manomana zany fifidiana zany efa vonona tsara mihitsy zany ny tena sy ny ekipa natateraka zany fifidiana. Inona mety fivampenitra mahery vaika indray amin'ity fitantanana vaovao ny membre aloha zany miova tanteraka daholo lansoma tsara ny tena dia misy sélection ho an'ny section n'Antananarivo vohatra zany dia iainga koa
ohatra zany reo membre zay manatanteraka ny tampilalaovana karakara atao anatin'ny tampilalaovana anankiray zany mba ho fankasitrahana anazy reo. Firy moa zany zao milatsaka atao anaty section? Anankiroa telo nefa nanatitra dossier zany hatreto aloha fa mba fantatra eo amin'ny eniny. Ho an'ireo filevana zay hifidy ara inona faharetanina atao azy ireo? Ho an'ireo filevana zay hifidy zany raha ohatra hoe tsy afaka ny filoha filevana dia mandefa manome procuration zany ny filoha na ny président du club dia miaraka amin'ny attestation de fonction le olona andatsabato sy ny dossier rehetra ilaina taratasy rehetra ilaina amin'ny fandrotsahana mbato zany zay vao complet ny taratasy zany dia anatsabato izy. Firy eo zay filevana mifidy zay? Eo amin'ny 20 eo zany eo filevana natateraka n'le restructuration sy nafeno an'le fepetra mitakiny ny fédération zany. Ny eo amin'ny section zay nankirotsahanay zany eo Ambohidratrimo dia tena nisy amboletra zay nataon'ny président section teo aloha zay efa nalefany tamin'ny 1er octobre teo le izy ary efa nametrahako taratasy fitarainana zany eo anatrehan'ny ministère zay nanaraka ny fifidianana tany sy ny solitenan'ny fédération zay tonga tany mahakasika ny tsy fetezana iny fifidianana iny satria ny mpikarakara ny fifidianana iny dia ny président section teo aloha ihany ny fivorian'ny CNI izy natsangany dia any an-tranony ihany ary indrindra tsy nisy solitenan'olona hafa mihitsy ary tsy misy mihitsy fanetanana sy filazana ho amin'izay rehetra manana fanindrina hitarika sy mba hanao fitondrana ao anatin'izany section Ambohidratrimo zany ary raha ny tenanay eto zany dia sahany mihitsy manambara hoe vonona zay hitondra fampandrosoana hitondra izay mety asoan'io fatra andrefan'ny revue satria raha ny fisiny io fatra andrefan'ny revue dia izahay ny club zay foronina tamin'ny 92 ny siny io section Ambohidratrimo io maro zay ny namorona an'izany maro zay ny tady hevitra zay ny siny io ka raha hoe fitondrana section Ambohidratrimo zany tena manam-piniavana zay ary vonona mihitsy hitondra ny anjara brikinay ary vonona zay ary mangataka mihitsy zay eto zay mbola naovako antsoavy ihany hoe mangataka ministère hiditra lalina amin'izao fifidianana ny Ambohidratrimo zao mangataka anareo fédération koa no latabatra boriboritsika sy ny filovana rehetra aloha azava tsara aloha ny règlement dia itsika rehetra miara-manangana CNI dia misafidy ny vahoaka dia zay tiany vahoaka hitantana eo no mitantana fa zay natao fifaninanana satria samy te hitondra ny anjara brikiny fampandrosoana andrindrom-pito tsika rehetra. Zany hoe ny tenanay moa zany dia vonona hirotsaka amin'ny fifidianana zay ho avy any amin'ny section Faratsano. Matsapa sy mahita ny tena fa tsy misy fandrosoana ny rugby aty Faratsano satria faly ny mpitatana ny section efatra teto Analamanga dia faly mamita championnat fotsiny dia zay no irery avany zareo vita foana ny championnat tsisy fampandrosoana ary tsisy voka-tsoa mivatana makany amin'ireo filiovana mandray anjara enina dia solon-tsavony isaky ny faran'ny taona ray alina sy 4 ara dia tsisy zany ka vonona ny tena ampanjoso hitondra ny tsaikefa sy ny fahaiza-manao satria ny tena koa afa-nitatana tao amin'ny section Antananarivo renivohitra dia matsapa marary ny rugby aty Faratsano dia mandray anjaikitra manentana antsika filohan'ny filiovana rehetra mba hijery tsara hitodika ny lasa ary hipanjina no avy. Efa ela no nieritreretana zany hoe akafilohan'ny section Antananarivo renivohitra ary ezaka ampandroso ny tontolon'ny rugby eto anivon'ny Antananarivo renivohitra ary tsy sanatria kory hoe manana adversaire na aya eo anaty an'ireto candidat zay namana rehetra fa dia vonona foana zany hiara hiasa sy ifanajoro ny tontolon'ny rugby satria resaka rugby zany no fampiresahana dia resaka rugby no ilatsahako fidiana dia zay zany nisy ny fihavanana ka zay no naniangako manokana zany ho an'ny candidat rehetrarehetra mba hifametanana sy mba hifankaty sy hifanatra fa ny fifanana dia fifananana masina ny maresy tsy obina rindresy tsy akoraina. Hatreto ny fiarahanao tamiko tompo lasy tompo vavy tamin'ity andron'ny alatsinainy ity antena ekisonona fa dia afa-po tanteraka isika
nanaraka tsy tapaka izay etsika ara-panajahantena izay sorana manokana ny teknisianina marobe izy ireo nampitany sarotry ny feo fatanatokantrahantsika tany tsy adinany ko mipampiakanjo ny sport mbola izy ary isika rehetra nampita izay vaovao noetiko tamin'ny ity aliny alatsinainy ity tany aksinova mbola tsy natory isika tao anatin'izay etsika ara-panajahantena izay fandarana ihany ko amin'ity aliny alatsinainy ity dia mbola betsaka no akafizinao eto amin'ny fahitalavitry ny kolo ny tena kosa dia mametraka ny samy tsara ho amin'ny herin'ny tozo indray tokolasy toko vavy